avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nanoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Vainja fiafy. Nanoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Nanoltranao vaovao. Nangina tsy nahitana toy ihany koa ireo trangana fampozinana tany amin'ny faritra ankoatra ilay rarambo malaza izay andrasany rehetra avalony sy fanazavana marina amin'izao fotoana izao. Nampitondra faisana sehatra maro tao Toliara nitetika asa bazy Toliara ary isan'izany ny sehatra ny fampianarana. Lasa tobo mpitandro ny filaminana ny OPP Benetsy ka nanaratsy ny voka-panadinana farany teo. Ambana ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny virongatra ny fivarotana fanafody tsara-dalàna eny an-tsisin-dalana sy amin'ny tambazotra an-tserasera ka takiany ny mpisehatra fandraisana fipetra-matotra avy amin'ny tompon'andraikitra ankehitriny. Gaboraraka ny fitaterana eto Antananarivo sy ny manodidina, tsy ampy ny fanaraha-maso, manjaka ny kolokoloka samy manao izay daniny kibony na ny sarety, ny fiara vavety, ny fitateram-bahoaka sy ny maro hafa ho ny PDS an'Antananarivo renivohitra teo aloha. Any ivelany dia olona roa no namony ainy ary maro ireo naratra no nidaroka bomba nataon'ny tafika Israelianina tamina fiangonana katolika iray, tao Gaza tamin'ity androany ity, ny antsiprian'izay. Alakamisy 7 ny volana Jolay taona 2020 taona ny fampalalamba-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny Araba. Manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana. Raha toka ilay fanampozinana ratsakafo teny Ambohimalaza izay tena nalaza ratsy no iandrasany rehetra avaliny. Sy fanazavana izay tena zava-misy marina amin'izao fotoana izao. Nangina tsy nahitana toy ireo trangana fahampozinana tany amin'ny faritra. Ireo tranga tany amin'ny faritra ireo izay samby namoizana ain'olona ihany koa. Matoa andatsoratra. Mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra samy hafa ary mifanindran-dalana amin'izany ny famonoana afo sy ny fanodinana saim-bahoaka ataon'ny mpitondra manoloana ireo raharaha fahampoizinana sy fanampoizinana ara-tsakafo namoizana ain'olona maro teto amintsika. Samy manana ny fomba filazany, na ireo samy tompona andraikitra eo anivon'ny ministera, na ireo samy mpitsabo manoloana ilay raharaha. Eo anatrehan'izany dia nafonja ihany koa ny afatra nomeny Dr Manitra ho an'ireo mpitsabo namany. Nanamafy ity farany fa rehefa mampita vaovao mikasika ny amehana dia tokony antefa mazava sy mahitsy, tsotra sy mora raisina. Mandray andraikitra amin'ny fanamahivanana, ny tebiteby sy ny aya. Manome toromarika entitra sy azo tanterahana raha ilainy zany. Miaro ny asin'ny ministera amin'ny fanomezana vaovao marina sy izay tena nisy. Tsy tokony hahenona hafatra, manamaivana na manilika andraikitra hoy izy, nanazava, ary tokony ho matotra ihany koa. No amafisy ny fahavavahady, fakam-baovao itokisan'ny vahoaka malagasy ny mpanao gazety, ka aoka tsy hanary azy ireo. Izany hoe, matsapa tahaka ny rehetra ny mpitsabo fa misy tsy fandraisana andraikitra, ataon'ny mpitondra amin'ny raharaha mikasika mivantana ny fiainam-bahoaka sy ny ain'olona ity. Matsapa fa misy ny tsy filazana ny marina, izay miteraka savorovoro eto amin'ny firenena. Miteraka savorovoro satria hatreto, iray volana aty aoriana, mitotaly iraika amin'ny 50 ireo olona namoiny ainy, vokatry ny fahampoizinana sy ny fanampoizinana ara-tsakafo ny tranga. Olona misy 20 namoiny ainy tamin'ilay raharaha Ambohimalaza Antananarivo, miisa 20 tany Ambositra, olona 3 tany Mahajanga ary olona 1 tao Toliara. Raha toka ilay raharaha Ambohimalaza izay tena nalaza ratsy no iandrasany rehetra valiny sy fanazavana izay tena zava-misy marina, tsy tokony atao tsinotsinona ihany koa ireo tranga tany amin'ny faritra. Izay atreto, tsy hita ny toy ny fanadihadihana natao,
tsy voafaritra mazava ny fepetra noraisina ary to mangingina na fanahininna ampanginina tsotra izao. Borofon'izany tamin'ny fankanazana ny fahavalon'ny volana martsa tany Mahajanga, rehefa nararikibry ny mpitondra fanjakana dia noraisina avy hatrany ny fepetra ka nakatona ilay toeram-pisakafonana. Rehefa malagasy piray tanindrazana ny namoiny ainy, ain'olona ny nafoy tao Mahajanga ihany, dia tsy heno hoe inona treto ny fepetra noraisiny mpitondra. Amin'izao fotoana andrasan'ny maro ny fitsarana sy ny fanazavana izay tena zava-misy marina. Ny fitsarana izay voalaza fa atao apahibe maso azo ny rehetra atrehina. Aiza ho aiza ireo solombavam-bahoaka natao hisolovavan'ny vahoaka manoloan'izao tranga izao. Rehefa tahaka ninona izy ireo no mijoro, rehefa tahaka ninona no mangina, tsy ahitany teny na iray aza. Ankoatra ireo solombavam-bahoaka vitsy anisa izay efa naneho hevitra sy nitaky ny marina momba ireo raharaha namoizana ain'olona maro ireo. Tsy fotoana avao izao raha tena tia vahoaka, miaro vahoaka, mikatsaka ny tombontsoan'ny vahoaka izay nifidy azy, anehoana hevitra sy anaovana antsoavo ivoahan'ny marina rehetra mikasika ity tranga fahampoizenana ity. Amafisina hatrany fa hain'olona ny resaka eto ary malagasy piray tanindrazana. Izay ny fanehoan-kevitry ny matoan-datsoratra makasika ny tranga ambara ho fanampozinana sy ny resaka fahampozinana ara-tsakafo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa fitondrana tsy mihaino sy manao tsinotsinona ny vahoaka raha ny fitondrana rajoelona ka tsy mandray fepetra manoloana ny resaka fanampozinana teny Ambohimalaza sy fahampozinana ara-tsakafo tamin'ny faritra maro, izay namoizana 80 maro ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika androany. Mila samitoroka sy mijoro ny vahoaka rehefa tsy andray andraikitra manoloan'izay ampitondra fanjakana. Rina fitiavana no mitaritra ny Antsiprian'izay. Nanaitra ny mpanara-baovao ny fanehoan-kevitry Dr Manuel Avololonirina, tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, misahana ny fitaliavana momba ny fanaraha-maso ireo valanaretina. Tsy famaliana izany androany raha nanontaniany ny mpanao gazety tamin'ny fahitalavitra iray ny tenany. Nambarany tamin'ny feo avo fa tsy mahafantatra ilay singa mahery vaika izy ary tsy te hafantatra izany akory ankoatra ny filazana fa fanampozinana no ny tranga. Et moi je veux pas savoir quel empoisonnement, mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. Mazava zao fa fanamavanana ny fahoriana ary mialangalana tsy mandray andraikitra ny mpitondra manoloana izao fanampozinana sy fanampozinana ara-tsakafo namoizana aina manodidina ny 10 manerana ny nosy izao ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Raha toa mbola misy avorovoro sy tsy misy mangarara ny momba ilay singa mahery vaika, tsy fahita voalaza fa nahatonga ny fanampozinana ny tranga teny Ambohimalaza ny vahoaka. Mangina tsy misy toy ny raharaha ary tsy misy ny fandraisana fepetra entitra noraisin'ny fanjakana manoloana ny fahampozinana ara-tsakafo ny tranga tany amin'ny faritra. Fahasalamam-bahoaka no resaka eto ka tsy tokony atao ambanin-javatra raha ny fanazavany. Tena manao sinisinina io miainga avy any amin'ny budget misy jerevy loi de finance nangalana aby any. Zany hoe le primordial na any amin'ny fampianarana jerevy loi de finance io lolo fa io na rectificatif izy na initial izy jerevy fa tsy tena natao moins misy tao ny concentré avary amin'ny présidence ery mba hafahana manao an'le lazainy zareo moako zany le conseil des ministres déconcentré na hoe le conseil des ministres mitety faritra zay ny le teneniko hoe tsy homme d'état le mpitondra fa homme de pouvoir le mpitondra ka raha ohatra zany ka hoe izay ny fomba fahitan'ny vahoaka azy de atsika vahoaka zany dernier rempart aza mitavandra an'iza atsika amin'ny sehatra zay misy atsika agny fa mila mijoro atsika ny mpitondra miraviravitagna ny mpitondra mialangalagny ohatrany hoe sy tompony andraikitra amin'ny andraikitra zay nameny ny vahoaka azy zany ny mpitondra fanjakana. Nanipika ity mpanao politika ity fa tsy azo ekena ny firaisana tsikombakomba anafenana ny marina fa takina ampahafantarana ny vahoaka ny tena marina rehetra momba ity resaka fanampozinana sy fahampozinana ara-tsakafo izay efa naharitra iray volana mahery izao fa tsy mbola ahitany ny fanjakana vahaolana hatramin'ny androany. Misy tompona andraikitra ambony voakasika arovana ve amin'ny ity raharaha ity no tsy ilazana ny marina ho hiatrany ny fanazavany. Fa io zany hainy zareo ane le singe ary hainy zareo fa misy olo voakitikitika zany ao agnatin'io zavatra io. Misy fiarovagna ary ny magrave ty mpitondra fanjakana ty ane de mifampiaro ame rasy zay le hoe discipline de parti ve lasa complice de parti zay am'izay fotoagna zay raha fomba fijerina anazy ohatran'izao zao solombavam-bahoaka ho anareo honorable regny mba maheza mamoaka vava amin'olo efa stressé gn'olo efa diso tafahoatry ny efa antragny mbola misy mahay vava koa sasany hoe aza ataony mpitondra ny namono aza ataony rehefa ny zavatra mitranga officiellement ohatran'ny regny de anjara andraikitry ny mpitondra fanjakana ny mandray andraikitra aingana manandrify
an'izay andraikitra zay nametrahana azy zay rehefa hitanao fa tsy mahomby na tsy manaraka an'le directivenao zany le olo de tokony tsy mialangalaka anao fa de tokony tonga de avy de asorinao le olo de vita tsy aivona tafakatra 7 no namony ainy tamin'ny fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ary 20 tany Ambositra 3 tany Mahajanga iray tany Toliara 12 ireo olona mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny Ashira ankilany manjavozavy ihany koa ny toy ny fanadiadiana ireo heverina fa ho tomponantoka tokony hanaovana famitorana sy akatra fitsarana amin'ny ity raharaha ity ireo fianakaviana izay manana ny maty sy ny marary efa miandry vasoka sy ny andry ela no nitaky ny amoahana ny marina saingy amavan'ny mpitondra sy ahodikodina ny zava-mitranga ny fitsangatsanganana amin'ny tety faritra sy mifety no mamaika azy fa ireo marary mbola miady amin'ny aretina tsy misy fandraisana andraikitra ny fanavainganana ny fitsaboana. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alay ity mampitondra faisana sehatra maro Toliara ny tetikasa bazy Toliara ary isan'izany ny sehatra mifampianarana amin'izao fotoana izao lasa tobo mpitandro ny filaminana ankehitriny ny EPP Benetsy vao elingelina ny fanabeazana ka natonga ny voka-panadina nafarany ho ratsy raha ny fitarainany ireo mpampianatra ireto farany izay nanamafy ny fangatahana fampitsarana ny tetikasa amin'izao fotoana izao Gabin Iloa. Nanomboka tamin'ireny savorovory ireny ka hatramin'izao mitoby ao amin'ny EPP Benetsy ireo mpitandro ny filaminana nalefa ny fitondrana anakana ny hetsika rehetra manohitra ny bazy Toliara araka ny feo mandeha any an-toerana dia hisambotra ireo lohandohan'ny mpanohitra ny fitrandrahana ny fasimenty izay ataony ny tetikasa bazy Toliara izy ireo vokatr'izay betsaka ireo nandao tsy fidy ny tokantranony lasa nitsoka miaraka amin'izy ireo mazava ho azy ihany koa ny zanany izay tokony mbola hianatra voelingelina ny fampianarana matahotra ihany koa ireo ankizy namonjy ny toeram-pianarana antonina ratsy ny voka-panadinana CPE tamin'ity taona ity hoy ny mpanabe eo anivony EPP Benetsy folo tamin'ireo mpiadina maherin'ny 80 ihany no afa-panadinana raha ny fanazavana hatrany. Tena agnisan'ny malahelo zahay mpampianatsy eto Benetsy no ny savorontaka lasa ny haraty ny reziltany mpianatsinay eto Benetsy. Tsy ino ny tarafana ny fampianara fa eo amin'ny reziltat classe d'examen samy tsy ny afaka aby naka CP. Nanao akory loatsy moa ny fampianarana eto dia tsy afaky ny mpianatsinay. Tsy afaky fanadina ny mpianatsinay. Tena agnisan'ny mitaray avo zahay hoe nanao akory loatsy ny tsy fahafahany anakinay ireo. Gn'antony tsy zarizary ny fampianarana eto, lomay zahay noho ny ataon'ny fanjakana. Toerana tokony nampianaranay gn'anakinay igny koa rotoby nisandrozy teo. Nisany forsa nalefan'ireo gouvernoura. Tena tsindriako mafy moa le gouvernoura satria igny ro nandefa forsa 200 isaka nipetraka amin'ny toerana fampianaranay. Nanampy azy ireo ihany koa ny cellule de crise tovy Madagasikara sampana Toliara ireto farany izay nanao fanambarana amin'ny tokony ampitsarana ny fitrandrahana ny fasimenty ataony bazy Toliara. Ankehitriny bazy Toliara manao herisetra, manao forcing amboletra fa hitrandraka fasimenty na dia miteny aza ny filohan'ny republika fa mbola hifampidinihana. Tomponantoka ianareo mpitondra eto Toliara raha misy raha mandriaka sy faty olona mahatsiravina manodidina Antaboy, Belalanda, Antsonabo, Maromiandra, Ranobe Ankilimaliniky, Tsianisia, Antsafanoky, Antsoity satria maro tsy manaiky fa fatra ivontoerana iveloman'ny tanjaha mpamboly sy mpiopy io toerana io no koa hoihoy faly teratany hafa na vahiny masina ny tanyrazana ka tsy amitina atakalo vola. Arak'izany sehatra maro ny potika raha tsy mahay makalesona sy miaino ny mpitondra fanjakana simba ny tontolo iainana ny fahasalamana ny fampianarana sy ny sisa mitovy arak'izany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika mpanabe mpandinika sy manampahaizana firaisamon'nym-pirenena mikasika ity fitrandrahana fasimenty ity dia ny ampijanonana ny tetikasa bazy Toliara satria sady tsy misy mangarahara no amotika ny fireneny. Lafomba vao afa tsy nisy naman'olam-bahoaka ny vola efa lany izay ndraminy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoy Constant Ravelson tamin'ity androany ity
Antony tsy momena tamin'ny Antsipria Androsihatra Danina ny vola fa amin'ny ankabeny fotsiny ihany. Lojika raha hita eny amin'ny fiainana andavanandro ny vokany raha tsy hita eny amin'ny fiainana andavanandro ny vokany. Fiatraika amin'ny fepetra kilany efa zakainy isan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao ary mbola ho zakainy ny taranaka faramandimby ihany koa. Tojondrina tahiry no mitatitra ny Antsipria an'izay. Ataony mpitondra fahobe ny filazana ny nampiasana ny vola azo avy amin'ny mpamatsy vola fa tsy ambara isantsihatra ka tsy hita izay fomba anombanana ny asa vita tamin'ny vola lany hoy Constant Ravelson. Raha fantatra ny tetikasa nampiasana ireo vola dia azo tombanana amin'ny asa efa mandeha na ny tahapirosoan'ny fanamboarana ny fahombiazana hoy ny fanazavana. Hatreto anefa tsy fantatra intsony hoe iza amin'ireo tetikasa mandeha ireo no nandefasina ilay vola fa nolazaina fotsiny hoe hampandrosoana ny Madagasikara. Ady amin'ny fiovovan'ny toetrandro misy faobe ohatry zany dia misy taremarika faobe koa mivoaka dia misy vaovao faobe koa mivoaka avy any ambony any hoe dia efa misy fipetra tsara amin'izao ka efa hivoaka zao na efa nivoaka ny apahany fa izao amin'ny vola reny rehetrarehetra reny dia mila fahafantarana mazava tsara mihitsy hoe ny ohatrinona na lefa nakaiza eo amintsika samy malagasy fa ny famoaham-baovao avy any ambony aloha hatreto dia hoentina milaza fotsiny hoe matoky atsika ny mpamatsy vola zay. Tsy misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny fahalanian'ireo vola efa nampiasaina avy amin'ny FEC hoy ny fanazavana noho ireo antony ireo. Lehibe ny sora-bola efa lany ary mbola hivoaka ny andiany manaraka kanefa ny teo aloha aza mbola tsy nahavita namaha na dia tamin'ny ampahany fotsiny ihany aza ny olam-bahoaka. Ankilany efa misy fiatraikany ratsy any ambilan'ny malagasy ny vokatry ny fepetra notakiana sy napetraka toy ny fiovan'ny viditsolika ny olonan'ny orinasa jirama sy ny fitakiana etra. Ny vavan'ny mpitondra antsika tamin'izy niditra président republika dia hoe zany mindram-bola amin'ny mpamatsy vola mahazatra any antsika na ampolotona ny ara-tsy androso raha zany ny atao. Tsy avy dia mibaribary aminy hoe tikatra ohatra hoe fambolena fiompiana tsy avy dia mibaribary aminy hoe itikatra ny tratrarintsika ka ireto ny fitaovana hovidiana tonga an'izao amin'izay manko ny olona afaka manao hoe fahaiza le izy fa itsika malagasy iny zao tsy tonga akory amin'ny tsy afaka nytany akory hoe fahaiza le izy satria nga nisy fametrahana mazava aminao hoe ty vokabary eto amin'ity faritra ty indramantsika vola zao ny vola ho indramana ka zao aby no atao aminareo ato na ny député ara tsy mahita mazava amin'izany akory. Ilana fiaraha-miasa amin'ny manampaizina ihany koa ny fampiasana ireny vola ireny ary tokony omendanja ny manampaizina malagasy. Tsy tokony ho adin'ny mpitondra fa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no angatahany ireny vola ireny ka rehefa azo ny vola mila atao mazava aminy sy miteraka vokatsoa aminy ny andaniana azy hamana ny olana laharam-pahamehana fa tsy laniana amin'ny rendrarendra. Izay ny mahakasika ny volan-dramina fa ny politika hitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Namotika ny firenena amin'ny politika mpitondra amin'izao fotoana ka mahatonga ny firenena voasokajy ho isan-manitra indrindra eran-tany. Hoy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana androany. Tsy manana viana mitombo na mamala ny filan'ny vahoaka fa mijanona ho viana mampanofo no apetraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanehoan-kevitra Atrandy. Rina Fitiavana no mitatra ny Antsipria an'izay. Navoaka ny gazety vahiny iray Africa Intelligence androany fa notendrena mangingina ho foloan'ny filan-kevim-pitantanana ny Air Madagascar. Randriamandranto Joel, ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ary ny fizahan'ny tany teo aloha. Tao anatin'ny 5 taona mahery ny tantanany Anne Rajoel nanomboka ny taona 2014. Notendrena ho foloan'ny filan-kevim-pitantanan'ny EDBM ihany koa ny tenan'ny volana Desambra 2024 ary izao mbola sady lasa foloan'ny filan-kevim-pitantanan'ny Air Madagascar izao indray. Miariary izao fa olona efa tsy nahomby tamin'ny asany ny ankamaroany ny olona ity fitondrana Rajoelina ity no mbola omena toerana ihany. Atao ketranatrano ny fanendrena tompona andraikitra ambony mivadika ny rasa ankehitriny nampahantra ny firenena ny politika ny Anne Rajoelina raha toka fampandrosoana no nandrasan'ny vahoaka taminy. Manamarina izany ny taremarika sy ny zava-mitranga amin'izao fotoana. Raha 770 ny tahan'ny fahantrana teto Madagasikara ny taona 2012
miakatra 7.7 izany amin'izao 5.20 izao araka ny navoaka ny banky iraisam-pirenena. Toy izany koa ny vidangan'ny vidim-piainana. Raha 700 ariary ny kapoakan'ny vary ny taona 2024, efa ariary izany ankehitriny. Mitombo ny tsy fananana asa, mitotongana ny toe-karena sy ny lanjam-bola malagasy. Orinasa mpanjakana maro ny potika toy ny Air Madagascar sy ny Jirama. Ireo izay tsy mety tafarina fa vokatrosa noho ny fitantanana gaboraraka ny mpitondra. Raha nampanantenana fa atao fitaratra ty Afrika i Madagascar tamin'ny taona 2024. Tsy izay ny vokatra azo fa voasikajo firenena manitra sy faridiran'ovana indrindra iran-tany i Madagascar. Izany dia vokatry ny tsy fahaiza mitantany Andry Rajoelina hoy ny solombam-bahoaka ny fanoherana. Izany dia vokatry ny tsy fahaiza mitantany Andry Rajoelina hoy ny solombam-bahoaka ny fanoherana. Tsy misy vahaolana sy asa maritra fa aitraitra. Kitolotolotra no ataon'ny mpitondra, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kolikoly vao maika mirongatra. Amin'ny asa famokarana no tokony atao. Ampiana zany ny mpandraraha eto an-toerana, ny tatsaha, ny mpanao asa tanana amokatra dia manondra antsika. Zany no tokony atao. Rehefa manondra antsika dia miditra nge ny devizy. Rehefa miditra ny devizy dia miakatra ny fahefa-mividin'ny olona, mividy zavatra mora tsinona ny olona dia mena ny vidim-piainana. Fa mifanohitra an'izany nataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Zany hoe lasa manafatra tsika. Zany hoe ny fitondrana zany dia tsy vao mety reseny mihitsy zany ara-toe-karena, ny ara-tsosialy ary eo ihany koa zany ny kolikoly. Mila mpitondra mahay zany, mahay mandinika, mahay mijery ny marary ny vahoaka ary manana an'izay vahaolana izay asoa ny vahoaka izay ny atao hoe mpitondra. Fa eto zany dia demagozia no betsaka, nofinofy no menan'ny vahoaka, zavatra sapokaty no ampantenenan'ny vahoaka. Janona ho nofinofy no entin'ny mpitondra mampandroso ny firenena ka lôzika. Raha tsy tafavoaka ao anaty fahantrana i Madagasikara, mbola ina hiaratsy hatrany aza ny fiainam-bahoaka raha mbola lany andro amin'izao fitantanana mampidikizo ny firenena izao. Tsy manana vina mitombona ary tsy misy an'ilay hoe projet de société. Nainga avy amin'ny filan'ny faritra sy filan'ny vahoaka zany ny projet de société izay ananany ty afitondrany ty. Manarak'izay koa dia tsy manana mpitondra mendrika izy sy mahay sy mitsinjo ny vahoaka. Ao anatin'izay fa fitiavan-tena no betsaka. Dia zay jereo hoe inona zava-bitan'ny minisitra anankiray tao anatin'io gouvernement io. Miaina niaraka tamin'ny vahoaka ve izy? Inona zavatra vitany alohany? Zany hoe ny fanojo amin'ilay filan'ilay vahoaka sy ilay ministera ve? Ny zavatra ataony ao anatin'ny risika fa tena hoe mandeha anjamba amin'ny fotsiny zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia zay ny mahatonga antsika zany mahantra sy miembotra io ary vao maika mefadiranovana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy azo dia tsy hita ihany koa ny fanenjehana ara-politika ataon'ny fitondrana ity amin'izay tsy mitovy hevitra aminy ka miembotra ny demokrasia. Iara-nira matahora sy ny fisamborana izay maneho hevitra an-dalambe manao tohina ny mpitondra. Fanohitra iray miantoka ny fampandrosoana nefa ny fampanjakana ny demokrasia ahafahana miaino mitsikera sy manitsy ny tsy mety amin'ny fitantanana. Anjaran'ny vahoaka no mandray andraikitra eo anatrian'izany. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fahasalamana. Ambana ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny firongatry ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna eny an-tsisin-dalana sy amin'ny tambazotra antserasera amin'izao fotoana izao. Fivarotana izay tsy misy fanaramaso fepetra mazava ka iantson'ny mpisehatra amin'ny fandraisana fepetra avy amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ny santatra ny ainy. Mirongatra ankehitriny fivarotana fanafody tsy nahazahoana lalana eny amin'ny tambazotra antserasera. Ao amin'ny Facebook ohatra, maro ny mivarotra fanafody toy ny insuline, ny fanafody tositra miakatra ary ny fanafody areti-koditra. Ankoatry ny Facebook, mitoetra hatrany koa ny fivarotana fanafody eny amoron-dalana izay mora kokoa ny vidiny ho an'ny mpanjifa. Maro ny ambana amin'ny fividianana fanafody eny amin'ny tsy ara-dalàna hoy ny tompona andraikitra toeram-pivarotana fanafody androany. Misy ny efa lany daty, misy ny sandoka na tsy mifanaraka amin'ny toe-batana. Ohatra hoe zavatra efa périmé ohatra ny amidin'ilay olona. Dia ao anatiny koa ilay hoe olona tsy ao anatin'ny niofana tamin'ilay fanafody no mivarotra an'ilay fanafody. Dia koa ilay hoe tsara dalàna moa ilay izy. Dia izay foana hoe zavatra rehefa tsy ara-dalàna dia tsy tsara. Ny anay izao produit de marque daholo. Ny en plus n'izay koa vao contrôle daholo izay miditra rehetrarehetra hoe produit mbola azo ampiasaina ve dia produit tsy périmé ve ara-dalàna daholo ny produit miditra ato aminay. Normalement izay manao conseil ana fanafody ihany fa misy aloha tsy azo conseillena dia tsy maintsy hoe mandeha dokotera ilay olona fa leny amin'ny sisiny aloha tena hoe
tsy azo atao mihitsy mividy fanafody eny. Loza mitata ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna. Azahoazany fanarahamaso ataon'ny ministeran'ny fahasalamana. Tokony andraina andraikitra tandrify azy avy ny tompona andraikitra amin'ny fitsirihana sy ny fanentanana ny olom-pirenena. Mandray andraikitra aloha ny mpanaramaso an'izay indrindrandrindra hoe jerena foana ny eny amin'ny sisiny eny satria matetika par exemple fotsiny izao ohatra le fanafody hoentin'ny olona manao avortement reny paritaka be izy ireny eny amin'ny sisiny eny ohatra dia betsaka ny olona matimaty fatany amin'ireny nefa tsy ara-dalàna ny ampiasany anazy ohatra fotsiny izay manodidina izay moa ohatra ny anay aloha izao tsy hitanay izay fomba hanafoanana anazy fa dia efa mihena amin'ny zava-misy fotsiny tsika izany hoe mividy aty aminay le olona dia mividy aty manana safidy moa le olona hividy ihany dia mividy ihany tsy afaka ny ataonay ininina mihitsy iny. Any amin'ny faritra iva no tena miroborobo ny fanjifana fanafody eny amin'ny sisiny. Amidy toy ny tambarotra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fanafody eny amin'ireo mpanjara. Any Ambohipo, mivelatra ny tsena mainty ny fanafody noho ny fitombon'ny fifindramonina. Olona maro avy any ambanivohitra no miakatra mivarotra fanafody eny noho ny fahitany havany mivelona amin'ny fivarotana fanafody eny amoron-dalana. Tranga izay vokatry ny tsy fisian'ny politika ara-toe-karena sy famoronana asa matotra eto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitra. Izay ihany koa no entina miseny tao anaty doka fo vetivety aza misaraka aminay ary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ino ma lesy tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amlahy ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda amepanon brox yan salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boena gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mataty soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refizety Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampilalam-baovao amin'ity ala ity mbola manjaka ary mitombo hatrany ny fanondranana zaza makany velany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amin'ny fitiavan-karena sy ny fitiavam-bola noho ny fahantrana lalina no isan'ny antony ho mpandinika fiarahamonina ka tokony averina omendanja n'izao fototra maha olona. Ndao arahantsika ny antsiprian'izay.
manjaka ary tsy mbola hita taratra hatramin'izao ny mety tsara ny fangalarana sy ny fanondranana zaza makany ivelany eto Madagasikara. Voatsela kory izay olona valo no voasambotra izay piratsy-kombakombana tamin'ny fikasana fanondranana zaza makany ivelany. Ny fahantrana sy ny tsy fisiny hoenti-manana no anisan'ny antony mahatonga ny fanondranana sy ny fanariana zaza amin'izao fotoana hoy ny mpandalina fiarahamonina iray. Ankoatr'izay, ny kolontsaintsika malagasy mihitsy no efa simba noho ny fitiavan-karena, ny fitadiavam-bola ka mila averina omendanja indray ny fianarana ny zo fototra maha olombelona hoy ny nambarany. Dia eo zany ny antony zany raha amin'ny fahitako anazy dia ny resaka hoe voalohany aloha zany antom-bola efa lala loatra le fahantrana eto amintsika dia lasa mitady hevitra amin'ny fomba rehetra na farak'izay hoe miopefy ary ny malagasy ahafahany mahazo vola. Rehefa mahantra koa zany dia mazava ho azy fa manaonao foana dia any ka ilay asina maha malagasy mihitsy zany no lasa tsisy tsony, lasa ambony aina zany ny vola ankehitriny. Dia eo mihitsy le tena hoe mila arenina zany, mila mifotsika malagasy dia mifanetsika hoe aiza mifototry ny olana dia hovaina averina indray ny valeur ny fampianarana zon'olombelona. Sarobidy ny aina teny izay efa tsy manjaka eto Madagasikara intsony. Very asina tanteraka ny soatoavina malagasy satria ho toy ny lasa etam-barotra mihitsy ireo zaza hoy ny nambarany. Tsy afaka ny angina sy hipetrapotsiny amin'izao tranga misy izao isika hoy izy. Voalohany, mila fitsaboana ny ara-piariana eto amintsika. Lasa resy ny fitiavam-bola, ny fitiavana ny aina. Ohatrany hoe etam-barotra le zaza. Sanatria lasa business zany ny zaza, lasa objet, lasa matière, lasa zavatra fa tsy olona tsony. Lasa mahevan-danja be zany ny zaza raha izay lafin'izay ny jerena. Manoloana izany tranga izany dia tsy afaka mangintsika, tsy afaka mipetrapotsiny fa tena mila manao action. Dia sosokevitra zany hoe ny hita aloha zany dia tena mila fitsaboana aloha le ara-piariana eto amintsika, tena mila fitsaboana lalatra ny fotony mihitsy fa tena marary ny ara-piarintsika eto Madagasikara. Dia mila ezaka fivoizana ny kolontsaina maha malagasy tsika ampy ve zany amin'izao. Mivoy an'izany tokoa ve tsika amin'izao. Voalohan-karena ho an'ny malagasy ny zanaka noho ny amafy ny fiainana tsy hita taratra intsony izany ankehitriny. Misy mihitsy amin'ny ray aman-dreny no mahavita mivarotra ny zaza ny natera ny azahoana arena. Araka ny voalaza ny fehezan-dalàna 17 sy 20 ao amin'ny lalàna 420 bara 70 dia afaka manentsika sy mitsara ary manasazy ireo olona mandika lalàna eo amin'ny sehatry ny fanondranana olona antsokosoka eto toerana na ny velany Madagasikara ny fitsarana malagasy. Mbola misy hatrany anefa ary tsy mety foana hatramin'izao ireo tambajotra mpanondrana zaza makany ivelany. Tsy hitan'ireo tompona andraikitra ve izy ireny. Fa izy fampitana mivantana ny hetsika goavana karakarainy ny asa Madagasikara etsy amin'ny stade Baria Mahamasina Rampitso 12 Jolay ihany koa amin'ny esplanade Miami any Toamasina. Fampitana mivantana natao andro naniry ny anatrika an'seo goavana tsy afaky niakatra taty andrenivohitra onsolitena andro mpanakanto mazo voan'ny asa Madagasikara anafana ny lanonambe Rampitso andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Denizenti, falmiarabana jiaby magnome fotoagnanareo eto Tamatavy fa hoisy ny retransmission directe ny Mega Live Yas izay ho tanteranay amin'ny 18 juillet zao amin'ny Stade Baria dia misy ny retransmission directe eo amin'ny Esplanade Miami. Donc zegny afaka magnatrika koa nareo dia à partir de 18h izy io en direct donc magnasa anareo jiaby zay mpankafy tsy afaka magnatona amin'ny agnetanareo. Dia zay, à bientôt. Vaovao ny fitaterana tsy mbola mirindra araka ny tokony ho izy ny fitaterana eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny fanaramaso ataon'ireo tompon'andraikitra voakasika. Manjaka ny kolokoloka samy mivezivezy eto avokoa na ny sarety na ny fiara vaventy na ny fitateram-bahoaka sy maro hafa ho ny PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha. Manampitrotraka ihany koa ny faratsin-dalana izay isa mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'izao fotoana izao. Daniela Minorso. Tsy mifidy ora, tsy misy fitsipika intsony, samy mifanaretsaka ka lalàna itondriny vohitra avokoa amin'izao fotoana na ny fiara madinika, na ny fiara vaventy, na ny sarety sy ireo fitaovam-pitaterana maro samihafa.
tranga izay maneho taratra fa gaboraraka hatrany isan'andro ny sehatry ny fitaterana eto andrenivohitra tsy ampifandrindrana sy fanaraha-maso ny PDS n'Antananarivo teo aloha ny jeneraly misotro ronono Razakarimanana Ferdinand. Efa misy dossier naperako ihany ao amin'ny communenao tamin'ny Andriamatoa Iasin'Andriamanjato PDS tao izay mandamina ny fitaterana io ka asa raha azon'rareo jerevana moa le izy fa tena izy dia tokony réorganisevana daholo mihitsy zany ny resaka fitaterana. Ao koa manko ndreo ino ty sarety moa misy an'le sarety reny nytaony entana sy ny anana rehetrarehetra izay mibahana rabe mahataraiky ny olona ao ny lalana ratsy zany asa rehetra zany tokony tsy hoe tokony akory aza fa tsy maintsy atao lara-pamena. Mila amboarina ny lera fandehanan'ny bus ohatra mandray ohatra fotsiny ako Ambohipo makatia nino ty Ambohijatovo rehefa maraina dia bus avy Ambohipo makaty Antananarivo atao be da be zany hoe miverina vidy zany makany Ambohipo mitona olona fa rehefa amin'ny hariva indray avy eto Antananarivo makany Ambohipo atao be da be zany hoe miverina vidy makaty Antananarivo mitona olona fa tsy avela le olona amin'izao andro mankatsika zao ilahatra ela be eo mampanely le olona zay mba service public aza tsy maintsy réorganisevana izay zavatra izay. Afana mandrindra araka ny tokony ho izy ny fitaterana eto andrenivohitra araka izany tokony hijery akaiky ny fanamboarana ireo lalana ratsy ny famaritana ny ora tokony andehanana ny fiara sy ny maso tsy tambisaina ny tompony andraikitra isan-tsokajiny ho hiatrany ny fanazavana. Voalohany indrindra koa ny fanamboarana ny lalana. Fanamboarana ny lalana zany nefa tsy vita fotsiny manentsina ny lavadavaka fa tsy maintsy jerevana dolodolo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany lalana zany, ao anatin'izany ny fanariana rano, ao anatin'izany ny fandehanan'ny fil électrique zany hoe tena grand travaux tena asa goavana mihitsy zany izay efa nieritreretina efa ela be fa tsy tanteraka moa no ny antony iarahantsika malala. Zany hoe aloha ny anaovana ny arabe zany dia tsy maintsy voalohany indrindra koa tsy maintsy ny trou de afa ny égout rehetrarehetra ny fitaterana ny fil électrique fil téléphonique tsy hisy intsony dia ny tranokala eraky ny Antananarivo reny fa mbo zavatra milamina no atao. Fanariana rano zany ny voalohany indrindra koa satria raha amboarina azy ny arabe ka mitsofoka ny rano vetivetika iarahantsika mahita ohatra ny akadilazany ny amboarina foana vao tonga nefa ny orona dia ingain'le rano le goudron donc fotoana very vola very tsy maharitra koa dia simba le izy. Raha ny zava-misy hatrany saika hita amin'ny toerana rehetra ny fiara vaventy mivezivezy amin'ny ora tsy tokony hatongavany ny sarety manapaka rabe amin'ny toerana mampidi-doza ary ny moto sy bisikileta mitsoaka lalana iny amin'ny sisin-dalana. Tranga izay tokony ho jerena akaiky sy andraisana fepetra entitra isorohana ny mety ho lozaterana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Anomezana fahafampony mpanjifa amin'izao fotoana izao napiditra saina malagasy vaovao miisa 4 anatin'ny boke ny Canal Plus Madagasikara ankehitriny fanavaozana sy fanatsarana izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany. Ankoatr'ireo saina malagasy misy tolotra maro na tolotra ho an'ny mpanjifa ihany koa. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ireo chaîne reo araky ny efa nazavaina teo dia atao amin'ny atongoka amin'ny chaîne voalohany ka hatramin'ny chaîne faha5 ao amin'ny Canal Plus. Ny antony dia tianay mametraka ambony kokoa ny maha malagasy antsika satria tsika malagasy dia ireo chaîne malagasy zany nampidirina anatin'ny 1 à 9. Ankoatran'ireo numérotation 1 à 9 ireo dia misy ihany koa ny numérotation 200 jusqu'à 212. Dikan'izany misy bloc manokana natokana ho an'ny chaîne malagasy ao amin'ny bouquet Canal Plus. Ankoatran'ny chaîne malagasy efa voatanisa teo dia misy chaîne Canal Plus vaovao ihany koa anankitelo tonga manabe an'ny bouquet. Izany hoe ny Canal Plus Pop, Canal Plus L sy Canal Plus Family. Ankoatran'izay misy koa ny chaîne cinéma et série izay ahitana ny Bollywood sy manga. Ankoatran'izay misy chaîne na découverte anankiroa ID sy Explore.
dia efa nitenentsika tamin'ny herinandro misy ny Netflix ireo zany ny tena vaovao be azony Canal Plus natolotra indray androany ankoatran'izay efa natolotra anareo tamin'ny zoma lasa teo. Iazo anantsiranana vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mbola tsy misy vahaolana hatramin'izao ilay sambo rendrika eo amin'ny Sekrène eo anatrehan'izay. Ambany ny fanateran'ireo mpiasa misotro ronono miandry karama solde de tout compte tsy voalohatra amin'ny sotrony ronono. Manahy izy ireo sao ho lasa fialatsiny io tranga io ka nadino tanteraka azy ireo ny tompona ndraiky mpanjakana voakasika. Sy tany eo Bezara no mitatitra ny Cyprien-zay. Olana tsy fahita firy, tsy lakana kely fa sambo no mianjery. Mbola tsy tafaharina hatramin'izao efa maromaro andro zay. Nefa tsy mbola nahino sy tsy nahitana mpitondra fanjakana iray aza tonga nijery ilay sambo ao amin'ny Sekrène na avy eto an-toerana na avy amin'ny Foibe. Manoloana izany, zara fanampy ny tebiteby sy ayaho an'ireo misotro ronono ao amin'ny Sekrène mbola miandry vola tsy tonga. Nefa efa taonany maro no ny andrasana kanefa indro loza indray no hita ao. Ya, zay retraité Sekrène tsy tafandrimandry amin'ny problème mandalo amin'ny Sekrène ao. Za nagnano 2 taona tamin'ny Sekrène, tsary naregny tantara hoe fa nisy sambo lavo tamin'ny Sekrène amizio, misy sambo lavo ao, accident maventy tegna maventy. Ke zay zegny za retraité Sekrène miasa loha. Fotony mbola misy karama anaka 7 fanjava tavelagny. Droit de sortie retraite mbola tavelagny. Agnanakory amin'ny problème mandala amin'ny Sekrène. Izy koa digo eto amizio tsisy olo mba mikorokoragna momba Sekrène afa-tsy igny ndraiky nahita tamin'ny télévision igny tsisy olo mivola ke manetra nyreo mpitondra fanjakana ino ny tokony atao fa maventy problème miatra amin'ny Sekrène io ay. Tsy zava-baovao ny olana ao amin'ny Sekrène. Efa fanao ny mpitondra fanjakana ho kabary sy fampanantenana politika fotsiny. Sainga amin'ity tranga ity, tsy samby intsony no mianjery fa fanantenana sy fiainan'olona. Mitaky valiny mazava sy etsika mivantana ireo misotro ronono manoloana ny loza sy ny mpiasa efa lavo anatin'ny fahantrana lalina. Satria ho azy ireo ny fahanginana sy ny tsy fandraisana andraikitra no tena mampahory. Izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Ronona mony ainy ary maro naratra vokatra ny daroka bomba nataon'ny tafika Israelianina tamina fiangonana katolika iray tao Gaza androany. Ny fiangonana izay fialofan'ireo mpino kristianina amin'ny mpino silamo ary ny zaza mambehivavy sy ireo manana fahasembanana ka olona roa amin'ireo naratra ihany koa no mbola hina ny ainy amin'izao fotoan'izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ality n'aiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandarina hoentina aminao amin'ity ality isan'izay ny journal de l'économie. Iresahana betsaka ny tontolo ny toe-karena indrindra makasika ny zava-misy eo anivon'ny kompania pitaterina nabakabaka Madagascar Airlines amin'izao fotoan'izao fandarana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao zao. Mandrapitafa ao amin'ny rapitsondray ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko. Poisson vovô mampatanjaka. Prox vous a présenté Ni Vava. Salama tompoko. Tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Vous a présenté Ni Vava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance.
fabriqué en Espagne. Vous a présenté Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.